ina ny hevitra zany fanoloranao tena tanteraka ho an' Jesosy aloha fa ny zavatra rehetra dia ambonambony ihany fa na dia manatanteraka ny lalàna araky ny hevitrao sy ny sainao sy ny fanahinao azy ianao ka tsy ao anatinao Jesosy dia foana izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao maraina vaovao zao dia ny zay Matteo soratra filazantsara Matteo toko fa 17 ka hatramin'ny fa 9. Matthieu 5:17-19 rehefa hitantsika zany dia araitsanganytsika amaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandrapahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na dia nitsoratra iray aza mandrapahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovo no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovo no mankatoa sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika ty Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rentsika teo ny Exodosy toko fa 20 ny amin'ny dity 10 ny amin'ny lalàna izay napetraka tamin'ny andron'ny Mosesy. Raha tonga Jesosy zany tsy hanafoana ireo lalàna ireo izy fa natanteraka ny lalàna izay nahatongavan'i Jesosy. Fahafantatsika tsara fa isika tsy misy marina na dia iray aza, ary na dia ireo mpaminany teo aloha na dia ireo mpitarika teo aloha niezaka na natanteraka ny lalàna fa tsy nahatanteraka izy, fa mpanohitra avokoa izy rehetra, tsy misy marina na dia iray aza. Izany indrindra no nahatongavan'i Jesosy anatanteraka ny lalàna. Fa raha izao tontolo zao dia tsy misy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy tokana izay tonga teto amin'izao tontolo zao nahatanteraka ny sitrapony iray izay any an-danitra. Arak'izay voalazantsika teto voasoratra tamin'ity tenin'Andriamanitra toko fa 10 ity, fa tsy misy foana hozy Jesosy na dia litera iray aza na dia nitsoratra iray aza amin'ireo lalàna izay efa nomena ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely, eo antsika koa izany. Ahoana nahafantarantsika fa Jesosy nahatanteraka ny lalàna izy. Nahatanteraka ny lalàna izy. Vitany avokoa ny tenin'Andriamanitra izay nomena ny Exodosy, tsisy na dia anankiray aza tsy tanteraka teo amin'ny andron'i Jesosy izany. Izany no mahatonga azy ankehitriny ho an'izay milaza azy ho mampianatra ny tenin'Andriamanitra raha mamaky an'ity Matteo toko fa 10 ity isika. Fa raha mampianatra ianao izy ny tenin'Andriamanitra eto ka mahafoana na dia litera iray aza amin'ny fany lalàna izay nomena, dia izy natao kely indrindra eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha amin'ny teny frantsay zay raha supprimenao ny teny anankiray na dia litera iray aza amin'ireo teny lalàna ireo, dikan'izany tsy mahatanteraka ny lalàna ianao, sady ianao mampianatra ny lalàna tsy manatanteraka azy ary tsy mahafeno ny critère izay efa nomeny Jesosy, nomen'Andriamanitra amin'ny lalàna izay efa nomeny. Fa na iza kosa mampianatra ka mahatanteraka izany dia izy natao hoe lehibe, tsy manafoana izay rehetra voasoratra dia izy natao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay zany ny critère anankiray izay nomeny Jesosy tamin'ity lalàna ity. Hitantsika koa any amin'ny toko fa 7:30 hoy izy hoe rehefa eny
dia eny, rehefa tsia dia tsia, fa zay rehetra mihoatra izany dia avy amin'ilay ratsy. Zany hoe isika zany raha manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy tsika dia osika eny tompoko manaiky aho, mandray aho. Dikan'izany dia mandanteraka ny lalàna koa isika miaraka amin'ny Jesosy. Fa raha isika irery ihany tsy mahatanteraka ny lalàna, fa raha eo amintsika kosa Jesosy, eo amin'ny fiainantsika dia ho tanteraka ny lalàna satria izy manatanteraka azy. Fa na dia tsy tanteraka azy ianao dia Andriamanitra manamarina anao. Andriamanitra manamarina anao. Rehefa manao eny ianao dia keo miaraka amin'izay Jesosy eo anatinao amin'ny fiainanao manontolo. Fa rehefa tsy manao eny ianao, rehefa tsia kosa, fahaverezana mandrakizay no azonao. Fa mifono inona azahoana famonjena. Zany hoe rehefa manaiky an Jesosy ianao amin'ny fiainanao, io ny famonjena zay raisinao. Eny tompoko manaiky aho, dia Jesosy hitoetra ao anatinao fiainanao manontolo. Izy no hiaraka aminao amin'ny fiainanao manontolo. Ary ny lalàna rehetra dia ilazana hoe tsy milaza zany hoe tsy ao ambanin'ny lalàna isika, tsy ao ambanin'ny lalàna isika. Inona ny antony? Satria Jesosy natanteraka ny lalàna. Ka na misy lalàna tsy vitako aza, tsy tanteraka aza, dia Jesosy ny manamarina antsika, ka miaraka amintsika manatanteraka izany amin'ny fiainany manontolo, amin'ny fiainantsika manontolo. Jesosy ao anatintsika, tsika ao anatin'ny Jesosy. Raha izay dia mahatanteraka ny lalàna isika. Fa raha hoe isika hoe raha manaraka nyity lalàna ny Mosesy ity isika, Jesosy mitena na mijery vehivavy azy ianao ka mila azy dia efa mijangajanga ao am-ponao sady. Zany hoe tsy misy effort ataonao akory ary fa mijery ianao dia efa manota ianao. Dia milaza koa izy fa na dia mankala ny rahalanao azy ianao dia efa tsisy ao anatinao fitiavana, dia efa namany efa manameloka ny rahalanao sady ianao. Raha izany ny fihezina dia Jesosy mitoetra ao anatintsika, ny fiainany no fiainantsika, ny fanahiny dia ilay fanahiny fahamarinana no mitoetra ao anatintsika, ka mitardalana antsika sy manamarina antsika sy fahamarinantsika rehetra izany. Izay ny anton'ity tenin'Andriamanitra ity, mba tsy handeha amin'ny herintsika isika, tsy handeha amin'ny fahaizantsika isika, tsy handeha amin'ny fahalalantsika isika, fa hiankina amin'ny Jesosy kosa, amin'ny fahalalan'i Jesosy, amin'ny fahaizan'i Jesosy, amin'ny fahatanterahan'i Jesosy. Izany no iainanao isan'andro, dia mahatanteraka ny lalàna ianao. Fa raha ny herinao manokana no entinao anatanterahanao hoe hitandrina hitandrina ny lalàna rehetra aho, tsy mahavita izany ianao. Tadintsika ilay mpanompo ilay lana anankiray nanatona Jesosy hoe vitako avotoza ny lalàna izany, vitako avotoza ny lalàna, tsy mijangajanga, tsy mangalatra, tsy mamono olona. Inona tsy hozy Jesosy, inona ny tsy ampy aminao? Amidio fanananao dia avy manaraka. Inona ny hevitra izany? Fanoloranao tena tanteraka ho an Jesosy aloha, fa ny zavatra rehetra dia ambonambony ihany. Fa na dia manatanteraka ny lalàna araky ny hevitrao sy ny sainao sy ny fanahinao azy ianao, ka tsy ao anatinao Jesosy dia foana izany. Ohatrany mahay ny zavatra rehetra ianao fa nefa dia maty ihany. Ankehitriny ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika, mitoera eo amin'ny Jesosy. Meo azy ny fanananao rehetra, meo azy ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, araky ny tenin'ny Exodosy atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Ny sainao rehetra, ny fananao rehetra, ny tenanao rehetra dia atolory an Jesosy izany. Fa raha omenao Jesosy izany, ny zavatra rehetra ataonao dia isehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Zavatra omenao an Jesosy dia ho anazy izany ka isehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Izany hoe ny fiainanao manontolo dia aoka hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, hanehoana ny maha-Andriamanitra ny Jesosy. Mba hitenenantsika hoe tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona atao anatiko. Dikan'izany tsy ny sitrapoko intsony no tanterahana, fa ny sitraponao Andriamanitra no tanterahako. Izay ny antony ny hevitra izany tenin'Andriamanitra izany. Koa dia mahereza ry rahalahy sy anabavy eo amin'i Jesosy. Jesosy ombanao mandrakariva mba rahampatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ekeo Jesosy, eny tompoko.
fa raha ozy ianao hoe tsy manao eny ianao tsy manao tsia dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe sady sy mafana ianao tsy mangatsiaka dia alohan'ny vavako, sady hoe naman'izay manao tsia ihany ianao very ianao, fa ndraisinao eny Jesosy ekeko ato mipoka ianao. Rehefa mandray an'i Jesosy eny ianao dia azonao ny famonjena ary toetra aminao ny fahamarinana dia Jesosy Kristy tompo izany. Izay no afatra ho antsika amin'ity andro ity, ka dia ho voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.